Amin'ny tontolon'ny fitaterana sy ny fiakaran'ny vidy solika kosa indray no entina amintsika manaraka. Raha toa ka efa miatra ny vidin'ny solika tena izy dia mbola tsy miatra kosa ny sarandalana tena izy tokony 500 sy 700 ariary. Raha toa ka mihoatra ny 3,000 ariary ny vidin'ny gazoil, tsy maintsy misy anefa ny fandinihana atao mialohan'ny ampiakarana ny sarandalana sy ny frais eto Antananarivo. Raha ny kadikady efa natao efa taona laza izay, tokony 500 sy 700 ariary ny sarandalana, raha toa ka mihoatra ny 3,000 ariary ny vidin'ny gazoil. Raha ny fampatsiahivana noety ny filohan'ny UCTU na ny Union des coopératives des transporteurs urbains. Misy problème hoe vina sy kady nataonay ilay hoe 500 sy 700 ariary io ny vidin'ny sarandalana iray raha vao mahatratra eo 3,000 ariary ny litre ny gazoil. Eo zany ny seuil farany ahafahana mitondra amin'ny zao efa-jato zao zay zany mba hivory ataoko amin'ny kamisy zao dia tsy maintsy mandinika tsara mihitsy hoe aiza ny efa mividy amin'ny vahoaka marina amezana aiza ny efa mividy amin'ny vahoaka ary aiza koa ny ataontsika hoe ahafahan'ny transporteur mandefitra farana eo indray ilay ataontsika hoe seuil. Voalaza fa na dia natao ho an'ny vahoaka aza ny fitaterana dia misy ihany ny masonkarena tokony ho an'ny mpitatitra. Io ohatra ny ataontsika hoe misy natinana tsy tiana misy masonkarena io na dia natao ara hoe service public ny fitaterana fa misy masonkarena io ka raha ohatra lasa tena mitarika makany amin'ny fahatanjaka fa tsisy fanampiana ilay mpitatitra dia tsy havita miasa mihitsy. Mienina idolodolo fimenomenona na amin'ny gazety na amin'ireo aina manjery isan-karazany ireo fimenomenona ny mpanjika kanefa izahay koa mba tereniny vesatra manjady aminay ihany koa dia zay no lasa olana kely ary ratsy ny tanjona kely fotsiny ny ataoko hoe amin'ny tompona andraikita dia mety isy ny ataontsika hoe fikimina anatiny na ataontsika hoe explosion sociale. Tokony itony subvention na ny fanampiana avy amin'ny fanjakana mba hisorohana ny fiakaran'ny sarandalana ho an'ny fiara fitateram-bahoaka, indrindra tao aorian'ny fiakaran'ny vidin'ny solika na hatratra 500 ariary isaky ny litatra farany teo iny. Ny alakamisy ho avy izao moa no hivory ireo kooperativa mivondrona ao amin'ny UCTU andinika mahakasika izay sarandalana izay.